Orinan'izao fampalalam-baovao zao moa dia misy ny fandarana manokana mahakasika iny hetsika lehibe foara lehibe iny izay nitanterahana teny Tanjombato azadiny manaraka izay fandaran'izay orinan'ny fampalalam-baovao fa iverenantsika kosa ny fiarahamiasan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny manamafy ny fiarahamiasa misy eo amin'ny rotonta izany hoe Madagasikara sy vondrona Eoropeana ity farany nanolotra kojakoja entina hanampiana ny ministeran'ny asa-panjakana noho izany ny vondrona Eoropeana kandroany nanatanterahana. Fitaovana air informatique ahitana ordinateur fixe roapolo, imprimante raika ambin'ny folo, onduleur roapolo, ordinateur portable telo miampy kojakoja samihafa no natolotry ny vondrona Eoropeana ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavoazana ny araram-panjakana tafiditra amin'ny tetikasa fanjakana ho an-daolobe iarahana amin'ny vondrona Eoropeana ny fanolorana ireo fitaovana ireo. Ny androany moa zany dia fandraisanareo ataontsika hoe matériel informatique avy any amin'ny Union Européenne izay niarahanay sy ny PREA izay soloan'ny tenany filohany eto dia ny secrétaire général ny fiadiana république. Ny antony dia satria anisan'ny ezaka amin'le hoe fanavaozana fatahan-daram-panjakana na ny réforme de l'administration, ny dématérialisation, ny informatisation. Tsy ho tanteraka nefa zany raha tsy misy ny fitaovana izay ary fomba. Zava-dehibe koa araka ny voalaza teo moa zany dia hoe ny fahafantarantsika marina firy ny mpiasa-panjakana miasa ary firy ny mpiasa-panjakana izay mandray karama nefa tsy miasa. Mila fantatra zany ary ezaka efa maro natao iarahana amin'ny telitonta zay dia ny PREA ny Union Européenne anatin'ny le projet ny fanjakana ho an-daolobe. Nilaza ny maha-zava-dehibe ny fanatsarana ny fitantanana ny olona ao anatin'ny asa-panjakana ny ambassadeur ny vondrona Européenne. Cette remise de matériel au ministère de la fonction publique fait partie d'un programme important, très ambitieux, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre avec le gouvernement malgache, de modernisation et de réforme de l'administration de l'État malgache. Dans ce contexte, il y a une composante importante, c'est la gestion des ressources humaines de l'État. Et le matériel, aujourd'hui, on a remis au ministère de la fonction publique et a comme objectif précisément de renforcer les capacités du ministère de la fonction publique dans l'exercice des responsabilités, des coordinations et des réformes et d'une meilleure gestion des ressources humaines de l'État malgache. Ny eo amin'ny ministeran'ny asa-panjakana dia namafy ny ezaka fanaraha-maso ny mpiasa-panjakana ary fanatsarana ny fahazahoana fisotrondronono.